Alady fa fitony volana oktobra taona 2024 amin'ny kafaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy nisy diana nitoratranao amin'ity harivariva ity ato anatin'ny fandarana mahery eto amin'ny fahitalavitra matv fandarana izay amin'ity nananao vaovao misongadina eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena tamin'ity herinandro ity indrindrandrindra fa tamin'ity faran'ny herinandro ity hibantoerana ao anatin'ity fandarana mahery ataontsika androany ity ny eo amin'ny taranja iraisany hoentsika manomboka amin'ny fandarana ary dia eo amin'ny taranja baolina kitra ny ekipan'ny LGK Plus no nibata ny amboara nasional taranja baolina kitra na ny Telma Coupe de Madagascar tao ampilalovanà 24 rehefa nandresy ny ekipan'ny AS Adema tamin'ny saronoray tetsy amin'ny kianja Mahamasina itolakandro nandritra ny famaranana. Takany tamin'ny taona 13 sy 14 dia tsy afabela tamin'ny ekipan'ny LGK Plus indray ny ekipan'ny AS Adema. Mbola resin'ny LGK Plus tamin'ny saronoray indray mantsy ny ekipan'ny Serana-Piaramanidina itolakandro tetsy amin'ny kianja Mahamasina nandritra ny famaranan'ny fedinan'ny amboara nasional na ny Telma Coupe de Madagascar. Nanomboka 10 minitra ny lalao dia nanokatra nisa ho an'ny LGK Plus idino tamin'ny alalan'ny coup franc avy eny amin'ny 30 metatra. Teo minitra fa 20 dia nampitolo isa roa an'ny LGK Plus indray bily rehefa nitsena nitolotra avy amin'ny dimy. Minitra taorin'izay nefa dia nanenanelanelanisa ho an'ny Adema hifetra lohalarany'ity ekipan'ny Serana-Piaramanidina ity. Niady hatramin'ny farany ity lalao famaranana ity satria ny ekipa roa voalohany eto Analamanga no tody teo amin'ny famaranana. Ankoatra ny amboara sy ny Delavola 3 tapitrisa ariary avy amin'ny Telma mpanohana ny federasiona dia saika lasan'ny LGK Plus avokoa ireo amboara manokana. Mpiandry Tsatokazo mendrika indrindra Edy Bastia avy amin'ny LGK
notolorana hamboara manokana sy lela vola 10,000 ampanazatra mendrika indrindra Robson Hubert na Iboby avy amin'ny LGK Plus nahazo 10,000 ihany koa ary farany dia mpilalao mendrika indrindra ny Ardinora Veloarson avy amin'ny LGK Plus nahazo 10,000 ihany koa. Mariana fa fanonefany amin'izao no andeha solotenan'ny malagasy amin'ny fiadina ny amboaran'ny Confédération Naty Africaine LGK Plus ny taona 13 14 14 9 ary ty farany ity 9